Fitiavana mampihetsi-po lalina. Fitiavana mampihetsi-po lalina. Izany no dinidinika iarahantsika indray amin'ity alatsinainy maraina ity. Anasako anao sy ny ankonanao ampitiavana izany. Ry mpiara-midinika namana isany noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fampiraisana amin'ny alalan'ny fanahy masina, tafahoana soamatsara isika ka dia atolotra anao ny fiarabana feno fitiavana sy ny firarian-tsoa ihany koa ho anao sy ny ankonanao, ka hoe ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny andiniantsika ny dinika fanaovana androany dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho izao fotoana izao, fotoana efa mahazatra anay kanefa fotoana lehibe ho anay andraisana ny fitahiana avy aminao amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao ankehitriny. Milany elokay mamindrafo aminay, ary aoka ny fanena masin'Andriamanitra mba harotsaka ao an-temponay, mba hahaizanay sy hahatonga anay andray tsara ny teninao, ary mba hitona soa anay ny izany teny izany. Mitahi ireo mpiaraka midinika amiko ireto amin'ny anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Misaotra antsika mandrakariva amin'ny fanarahantsika tsy tapaka izao fandarana izao, ny tompony ombanao hatrany. Fitiavana mampihetsi-po lalina, izany no dinidinika izay iarahantsika manao. Ao amin'ny bokin'ny Hosea, fantatsika tsara ny bokin'ny Hosea fa boky anankiray izay mampiseho ny alalina tsy hahifaritana ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, mampiseho alalin'ny fitiavana sy ny fiantran'Andriamanitra ny zanany. Tadidinao ny baiko nataon'Andriamanitra tamin'ny Hosea mpaminany. Amin'ny Hosea 1:1-4 manao hoe: andeha ianao makavady zay efa tena janga sady zanaky fitsangajangana, fa efa fatra mbijangajanga miala amin'ny Jehovah ny tany. Mandiana sary anankiray toa mampieritreritra manaitraka nefa sary anankiray any amin'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany tena lalina, fihetsi-po lalina asehon'Andriamanitra ny taranak'olombelona. Aty amin'ny Hosea 1:10 asehony mazava tsara ny fomba feno ny tiavan'Andriamanitra sy heverany antsika olombelona. Zao no voalaza amin'ny Hosea 1:10. Ndiny voalohany. Zao no voalaza amin'ny ndiny voalohany. Fony mbola zaza Israely dia tiako izy, ary natsoko hiala tany Egypta ny zanako. Eo amin'ny andiny 11. Fa izao no nampianatra ny Efraima handeha, eny notrotroko tamin'ny sandroko aza izy, nefa tsy fantany fa izao Jehovah no nahasitrana azy. Ny andiny 14. Tamin'ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia tamin'ny mazaka ny fitiavana, ary efa toy ny zay manainga ny fehembava eo ambony valan'ny ranony aho, ka nanolokanina azy tsy moramora. Eo amin'ny andiny 15. Ataoko ahoana no afoy anao ry Efraima, na ho fanotra anao ry Israely? Ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny Adma? Ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima? Honena ny foko, mafy loatra ny alahelo. Ny 17. Tsy anontolo fo aho na andringana ny Efraima, fa Andriamanitra aho fa tsy olona, dia ny iray masina ao aminao, ka dia tsy ho avy ampatezerana amin'ny rehetra aho. Zany ny fitiavan'Andriamanitra. Ampitoviana amin'ny fitiavana mamy, itiavany ray na ny reny zanany, izany fitiavan'Andriamanitra anao izany, ianao izany. Tiako ianao Jehovah, fony mbola zaza dia tiako izy. Izao no niantso azy hiala tany Egypta, ilay toeran'ny fijaliana, toeran'ny fanandevozana, efa niantso anao amin'ny ala avany Egypta
Andriamanitra. Zao no nampianatra azy nandeha. Tsy vitako ny nandeha irery tamin'ity fiainana ity, tsy vitanao ny nandeha irery, fa Andriamanitra nampianatra anao nandeha. Nitrotro anao izy keo amin'ny toe-javatra sarotra rehetra. Nitrotro antsika tamin'ny sandrony Andriamanitra. Ary teo amin'izay nisy aretina dia hoy Jehovah hoe izao no nahasitrana azy. Tiantsika Andriamanitra. Tamin'ny mazaka ny fitiavana no nitarihan'Andriamanitra antsika, ary raha sendra noana isika, izy no mamahan-kanina manome sakafo antsika tsirairay. Tsy tsapanao ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Fitiavana mampihetsi-po lalina loatra izany. Ary zay no nahatonga ny teny manao hoe ataoko ahoany ny hahafoy anao. Tsy mahafoy anao Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra ahoany ny hahafoy antsika tsirairay avy. Tsy mahafoy antsika izy. Onena anao Andriamanitra. Mafy loatra ny alahelo-n'Andriamanitra amintsika olombelona. Noho izany dia zao. Tianao Andriamanitra. Tena mikarakara antsika. Inona ny antony nanaovany an'izany? Ny antony dia zao. Ny fitiavany sy ny famondram-pony anao no nanaovany an'izany. Ary niminany anao sy nitondrany anao tamin'ny toe-javatra maro samihafa. Iankilan'ny fahatokina mafy an'Andriamanitra dia zavatra mampalahelo anefa dia impiry isika olombelona mbola mikomy amin'ny hany, manao izay tsy mety. Fa saingy izao, onena anao Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ianao. Efa nisy fotoana ve mba natoy nafantatranao ka mampalaiky narary ny kibonao mihitsy aza? Ry havana. Tena malahelo mafy anao Andriamanitra. Ary zany fihetsem-po lalina izany, zay itiavan'Andriamanitra anao izany, tiako tsapanao androany. Raha hiatrika ny tontolo andro ianao, tiako tsapanao fa miaraka aminao Andriamanitra. Tianao izy. Mikarakara anao izy. Mety tsisy olona hitantana anao. Mety tsisy olona hitrotro anao. Mety tsisy olona analanao amin'ny toe-javatra sarotra toy ny ao tao Egypta. Fa tiako ny ilaza aminao fa misy Andriamanitra tianao, vonona hitantana anao, vonona hitrotro anao, vonona ny misakafo anao. Io ilay Andriamanitra tiantsika. Rary fahirizana ho anao. Fahiriza. Io sarany ohatra momba ny alahelo mafy io, fikarakarana io, no hita amin'ilay tantaran'ilay vehivavy anankiroa izay nitonona ho reniny zaza tamin'ny andro Solomona tamin'izay fotoana izay. Rehefa nanome baiko Solomona manao hoe andao zaraina ny zaza, dia ilay niteraka n'ilay zaza naneho ny fihetsem-pony manao hoe aza vonoina ny zaza. Izany fihetsem-pony reny izany no fihetsem-pon'Andriamanitra aminao. Tianao izy ary vonona izy hitrotro, hikarakara, hitaritarina anao. Tompo aneo ambanao ary tiako mba hahafaly anao izany, hampahery anao amin'izao toerana misy anao izao. Dia hivavaka isika. Andriamanitra saray eo, misaotra ny inona ny amin'izany teninao izany. Teny mampahery anay, teny mampitraka anay, teny izay mitondra fanantenana. Ampio zahay, hino ny teninao. Ampio zahay Andriamanitra hifikitra ny amin'ny teninao. Mitahy izao mpiara-midinika amiko izao, mba ho raisiny koa izany fanapa-kevitra izany. Ka raha hiatrika ny tontolo andro izahay, ny adidy maro samihafa, ny asa aman-draharaha, ny fianarana, ny fiainana andavanandro, dia aoko tsapanay fa misy Andriamanitra izay mitantana anay. Ombanay enenao Andriamanitra. Tsy hafoy ary tsy hasaraka anay. Noho ny aminaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen.